teo anivo filan-kevim-pitantanany ivitoerana manara-maso fifandraisan-davitra na ny conseil d'administration ny OMERT ny alakamisy teo fa ampitsahatra tambazotra iray amin'ny asany rehefa tsy nahafeno ireo fepetra rehetra nandrasana taminy sy tsy nahatanteraka ny fandavana ireo etra sy ady tokony honalohany nanomboka ny taona 2024. Na dia miatra avy hatrany anefa izany fanapahan-kevitra izany dia izy kosa ny fitonjovana ireo mpanjifan'ity tambazotra ity izay tsy maintsy hijerena akaiky ho ireo tompony andraikitra eo anivon'ny OMERT ary isy ny feim-potoana tsy maintsy arahana ahafahana manentana sy mampafantatra ireo mpanjifa mahakasika izay fanapahan-kevitra izay sy ny amin'ny tsy tokony hifidianan'izy ireo fana amin'ity tambazotra ity intsony. Ny fanapahan-kevitra moa zany dia efa voaray tamin'ny eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana izay namoaka ny didy fanesorana teo anivon'ilay orinasa voakasika ity raharaha ity ireo fitrandrahana ny onjam-peo sy ny mari-drefy teo ampelantanany nandritra ny taona 2024 ka mandraka ankehitriny. Ny tale generalino amin'ny mahatako hoe mpanatanteraka ny baiko azy dia efa nandefa ihany koa satria ny lalàna no manana izany ilay antsoina hoe notification par voie huissier ka tamin'ny alakamisy teo ihany zany dia efa fantatry ity orinasa voakasika ny raha ity zany izay fepetra sy didy navoaka ny filan-kevim-pitantanana eto anivon'ny OMERT izay. Mbola misy ankehitriny ireo mpanjifa izay manana fahana ohatra amin'ireo izay ampiasaina ankehitriny ka mba ho fanerahana zany solom-mpanjifa izany dia misy feim-potoana zany fohy ahafahan'izy ireo mba manjifa izay fahana izay efa eo ampelantanany ary manentana azy ireo ankehitriny zany mba tsy ampiasa intsony na hividy ireny tolo-barotra vaovao mety miainga amin'ity orinasa voakasika ny fepetra manokana ity. Ankoatr'izay moa dia fantatra fa tsy manaja mari-drefy sy onjam-peo ihany koa ity tambazotra ity raha ny fanadihadiana izay nataon'ireo teknisianina ary isany nampetoana azy ihany koa izany. Tsy misy ihany koa ny fanambarana ny vola miditra ao aminy izay teboka iray efa ny fanekena tany am-boalohany fa ho ataon'izy ireo.